Makasika ny kianjany 13 Mai 13 taona lasa zay nanomboka teo manomboka somary hoe ambenana mpitandron'ny filaminana eo tsy fantatra hoe misy volamena avy eo ambany toerana eo aloha sa hoe misy inona fa misy parti tsy azo andialovana koa eny amin'izao fotoana zao eo Analakely eo nanomboka tamin'ny resaka chirurgie iny fa tonga amin'ny filo frantsay de misy toerana tsy azo andalovana eo eto avy na afaka anazava ihany koa makasika an'le hoe inona mahatonga ny toerana io tsy azo lalovana eny Analakely fa leo kianjany 13 Mai ambenana io rehefa hoe misy fetsiketsehana ara-politika na misy fanambarana somary masitsika ataondreo mpisehatra ara-politika de eo teny tandro filaminana voalohany tsy azo idirana zany Analakely zany inona ary mahatonga ampanohitra hoe eo amin'ny 13 Mai no anongana inona mahatonga ny eo amin'ny fitondrana sao dia voongana eo amin'ny 13 Mai tsika ka alao eo ambenana tsara fa alao ny vahoaka aloha inona tsy fihinany ary manatantara tokoa aloha ny 13 Mai zany satria 27 ny resakantsika fa nisy koa ny 1.7 nisy koa ny 2.2 nisy koa ny 7.2 ny 8.7 koa raha mbola teo de samy matahotra aloha zany raha vao mpitondra fanjakana ianao zany de matahotra 13 Mai satria miongana ny afaranao raha ohatra hoe hitapirenena eo hoe mahavory olona 300,000 de matahotra fadiranovana zay zany aloha ny voalohany avy eo ny tena tokony atao aloha zany raha hitolona eny mety hoe ikena mihitsy ny fidinana an-dalambe zavatra tena ara-dalàna ary azo atao zany fa ny tena marina de zay hoe sao de tokony any anaty antoko politika koa aloha manao latsakemboka miditra antoko tsy voatery tonga de mamotika firenena aloha le izy de avy eo ny hoe fiambenana ny 13 Mai io zany lazain'ny mpitondra ao zany hoe fanohizana ny fanadiovana ny tanàna tamin'le COI teo de zay zany misy faritra tsy azo andehanana zany raha misy volamena moa amin'io 13 Mai io de zanga mamperitra satria fa eny taona zay ny tao tena mbola tsy nahita na kely ary aloha ny volamena fa mety angady ihany ngamba raha zao no mitoy fa toy an'le izy zany le izy hoe toy an'le kanefa moa efa hitanao fa efa miverina amin'ny sisin-dalana zao ny mpanao telefona na laiko sary mihitsy ny izy omaly efa miverina indray le izy fa ny tena olana amin'io moa zany de resaka hafa mihitsy moa iny fa hoe fa be loatra ny mbola Antananarivo be loatra ny vangongo eto ny olona de tsy hitanao tsony zay anaovana azy de fahantrana koa manerana Antananarivo azo resahana zany raha ohatra hoe ilaina satria mba ao ihany ny tena amin'izao fandray ihany ny resaka 13 Mai sy ny resaka politika amin'izao fotoana zao efa nambaran-toavina toy ihany moa le hoe tsy avela manao politika ny syndicat tsy avela manao politika ny mpanao gazety tsy avela manao politika ny mpianatra ny olom-pirenena rehetra mihitsy no fehezina ara-politika hoe zany hoe tsy afaka miteny amin'ny anarany fa tsy maintsy miteny amin'ny anarana hoe antoko politika toy ny ahoana marina le hoe famaritana le resaka politika raha izay ny fandraisan'ny olona hoe ratsy le politika tsy azo ataon'ny olona amin'ny analana hoe vondron'olona tsy hoe miditra anatina antoko fa mandeha amin'ny anaran'ny tenany manokana le izy ny dikan'le hoe politika aloha zany de hoe mitatana tanàna zay aloha zany ny tena dikany hoe manao politika de fomba fitantanana tanàna zany dia mamiditra antoko politika zany hoe mieritreritra nitondra firenena ny zavatra nampianarina antsika voazanaka io tsy malagasy rery fa na ny indiana ny camerounais na niza de hoe ianareo mainty ianareo voazanaka aza manao politika raha vao manao politika nareo de potehanay fianakavianareo potehanay ny asanareo potehanareo gadrainay nareo arovononay mihitsy nareo raha vao manao politika fa aloha zay mpanjanaka aloha zay fotsy ihany no hitatana firenenareo atao fotsiny ny asanareo de ekeo daholo mibaikonay de misakafo tsara nareo fa aza mieritreritra mihitsy nitondra ny firenenareo aza mieritreritra mihitsy nitondra fanjakanareo zay zany ny atombohan'io ary de mazava mihitsy ny anglisy de namono ny andiany tena hoe ohatrany drakadraka mora mangre mihitsy hoe tonga de vonona fotsiny zao raha mitroatra raha vao mitaky ny zoany de lasa natahotra zany tsika de rehefa natahotra ohatran'izay de tonga koa le be diplôma manaraka de mbola zay ihany koa no nampianarina hoe aza manao politika fa teknisianina ny tsara zay zany le olana ngeda be eto Madagasikara ary tsy voava mihitsy aloha raha zao fahitako koa satria ohatrany vitsikely no mitovitovy hevitra fa zay zany le hoe manao politika de zay mahatonga an'io miitsoka tanteraka amin'izao fotoana zao de lasa ry zareo efa mpanao politika hatray izahay efa mpanao politika no mitondra de tsisy nizaniza ntsony miaraka aminay avy eo makasika ny fahalalana indray
Makasika ny fahalalahana dia miarabantsika manao gazety aloha tamin'ny 3 mai iny mbola fotoana ny angamba zao mazava be izy teo hoe nihemotra be mihitsy zany raha ny filaharantsika tena nihemotra be mihitsy ary tsy mitsahatra mihemotra mihitsy izy io dia ny olona napetraka foana zany dia hoe satria mpanao politika ny tompona gazety satria mpanao bizina na mpanao mpandrarano tompona gazety satria mpitondra fivavahana no mpitondra gazety dia zao zany izy io mba manana vahaolana amin'izay ny humaniste écologiste ny vahaolana dia hoe ny tompona antoka voalohana ny tompom-bola be indrindra ao anatin'ny organe de presse no talehan'ny famoahana na directeur de publication. Le directeur de publication est l'actionnaire majoritaire. Efa nedivana io tany amin'ny MLE tany sy talen'ny famoahana nefa tsy nianatra makasika ny asa fanaova gazety. Ny MLE mihitsy raha no nandahan'izay tolo-kevitra zay satria raha ny tenako niloatra an'izay tao anatin'ny revue an'ny Akatso dia nanao an'izay ihany koa ny olona Rakotseheno izay le tao midi dia ny mpanao gazety mihitsy nandahany io hoe tsy mety raha ohatra hoe hita be hoe Marc Ravalmana ny tompony MBS dia Azo Andrinanavelo ny tompony Cool TV dia Guirivo ny tompony Zaozao dia Rajoelina ny tompony Viva dia hoe tsy mety zany fa loatra izany nefa izay ihany no vahaolana azo atao mba mpangarahara hoe izy ny tena tompony reto radio sy télé reto any andafy inge ohatran'ny dolo ihany koa aéroport Murdoch ihany ny tompony reo matanjaka be ireo Bernard Arnault ihany sy ny sisa fa mila atao fatabahoaka zany le izy dia izay zany no vahaolana entinay atao lalàna mihitsy le izy hoe aleo fatapirenena hoe izavy ny ny gazety ny Edgar Zavatra Vao ohatra izavy ny Nainandretsy Toaina ohatra izavy ny Lalatiana Rakotondrazafy ohatra dia mazava hoe rehefa mamaky an'ireny ianao zany dia any ihany ny ty rehefa mamaky an'ity ianao dia any ihany ny ty tsisy voafitaka intsony amin'izay zavatra izay zany no vahaolana mba entin'ny antoko humaniste et écologiste mikasika ny fahafahana miteny eo amin'le hoe fahalalan'ny mpanao gazety manoratra n'iny ary zany raha hoe ianina ny tompon'ny gazety ohatran'izao ianina nefa miaraka amin'ny ianina nefa le izy zavatra manotohina n'ilay mpanohina be na hoe olona miaradia amin'ny fitondrana miaradia amin'ny fanoherana lasa misy doty ihany eo amin'le mpanao gazety na hoe aia amin'ny fanoratana iny sao dia animba anazy manokana animba ny orinasany le izy amin'ny zavatra toy ireny zany fahafahany olo-pirenena misitraka an'izy ihany koa manao hoana mahakasika izay toavina azoko atao amin'ny teny frantsay ve le izy hoe tamin'ny taloha masy nisy natao hoe censure zany hoe tsy maintsy mandalo amin'ny ministera vao afaka mamoaka vaovao ianao dia tamin'ny androny tamin'ny colonel Tsimandrava maty moa no nametrahana an'izy iny dia Didier Ratsiraka no nandrava an'izay zavatra rehefa niainana hatramin'ny 720 le izy atoko amin'ny teny frantsay le izy hoe la censure c'est quand le journaliste veut mais ne peut pas. Et l'autocensure, c'est quand le journaliste peut, mais ne veut pas. Zany hoe lasa ratsy kokoa zany le izy. Le mpanao gazety manana le vaovao mihitsy no tsy satsony. Raha taloha tsy navela. Tena mampalahelo be mihitsy ny zavatra zany lasa dia zay ny hoe mba hahafahana amin'izay toetra raha mampalahelo zay dia aloha soratana mihitsy hoe ny tompon'ity gazety ty rangahy dia mpanao politika zao na mpandrara zao dia mazava ho azy fa misy zany vaovao tsy voaka ao mihitsy zay zany le izy rehefa hifanarahana le izy dia tsisy tompona gazety hipalatena mihitsy fa aloha afantarana hoe iza moa zany le tompona gazety amin'izay tsy asiana adihevitra ntsony le zavatra eo amin'le resaka faneriterena zany manao hoana toy ireny fahafahany olona misitraka n'ilay vaovao mihitsy samy manana ny anglany moa zany mpanao gazety fa le izy tsy mitovy nitondrana le izy dia io matetika misy fifanolanana kely eo amin'ny olo-pirenena misitraka n'ilay vaovao hoe nyteneny tary amin'ny gazety ihany na teneny tary amin'ny télé ihany na radio ihany fiatsaram-belatsy mihitsy le izy fiatsaram-belatsy mihitsy le izy satria ohatra zao fantatrao fa misy tompona gazety anankefatra ny Amponja zareo dia lazaina hoe tsy resaka fanaova gazety no nampahafonja azy moa no tenena tao amin'le Andriamandery dia be dia be ny radio nidina dia nefa misy mpitondra fanjakana namoaka télé vaovao na radio vaovao dia fiatsaram-belatsy le hoe fahafahana manao gazety raha afaka averinao fanontanianao dia azavaiko tsara le izy fa
fa zao koa azy aloha de tena hoe misy afaka manao de misy tsy afaka manao hoe de ady mpanao gazety sy nefa ny tsy haharesy mihitsy koa mpanao gazety raha tsy manao politika zany hoe lalàna mihitsy moa zany novaina ka rehefa lalàna ndraisana de olom-boafidy no mifidy azy a ho député no mifidy azy zany hoe mpanao politika sénateur no mifidy azy zany hoe ao anaty atoko politika fa rehefa mbola tsy hanao koa tsika manao gazety tsy hivondrona de eto foana zany hemotra isan'andro eto a de hitabataba isan'andro eto a nefa ny mafy any le fiainana raha zao no toy a raha mifahalalanao mihitsy any no tsy avela malalaka zay hoe fanaovan-gazety zay matetika io ihany koa le hoe amelezana olona manokana na anasoasoana olona manokana anadiovana olona manokana le izy zany hoe ny patron anao nanao scandale tary de iny no arovanao fa tsy ny olom-pirenena no misitraka an'ilay vaovao. Io moa zany anisan'ny fahafahana daholo zany tsy azo rarana amin'izany izy a fa anjarantsika mpiaino indray no manavaka hoe za tsy hamaky andry gazety ritsony a za tsy haino andry gazety ritsony a za tsy andefa inona moa dokam-barotra amin'iritsony a fa de avy aloha izy ho ao fa de miaro ny tenany sy ny fianakaviany sy ny namany izy zany nataony raraka za ve de mbola mivolan'izany ihany iny moa zany tsy azo rarana fa tsika zany no mila mahita hoe ty gazety ndrahanina de tsy mirarahan'ny fiainantsika akory le gazety sy ny zavatra mitranga isan'andro n'actualité nresahana fa resaky ry zareo any ambadimbadika any a de manipulation le izy de io moa zany tsy azo rarana fa de zay tsika no tsika mpitsara tsika miteny hoe omeko an'ny gazety midi ve sa l'Express ve sa ICM radio ve sa idina mivolako de io mo fahalalahana tsirairay am'le hoe lalàna ahafahan'ny olom-pirenena misitraka vaovao maro lafy azo lazaina mbola tsy mipetraka io mbola tsy miaritra mihitsy amin'izao fotoana zao inona no mety hoe mahatonga an'io zany a sarotra no mampiditra an'io ve ao amin'ny anteny meram-pirenena ny amin'ny filan-kevitry ny gouvernement any a amin'izao fotoana zao andrasan'ny olom-pirenena izy io ahafahana misitraka hoe ahoana marina ny ao amin'ny ministeran'izao ny any amin'ny fiadidinan'ny repoblika ny any amin'ny primature amin'ny anteny meram-pirenena ny anteny meran-dolo alohany nanaovana ny lalàna mikasika ny accès à l'information ndrasanao zany alohany nanaovanao ny lalàna mikasika ny accès à l'information io a dia solom-bavambahoaka sy ny loholona andeha atao hoe ny conseil municipal aloha ny tena tokony manao ny asany zay aloha ny tena tokony mikarakara ny zavatra tokony atao zany hoe roa olom-boafidy ireo a afaka mametraka fanontaniana zay tiany amin'ny gouvernement na momba ny koroa ny antsarana na ny lavaka eto Antananarivo na ny raha ohatra zany ireo mpanao politika ireo manao ny asany tena hoe manadiady antsipriany hoe inona no zavatra nitranga tao amin'ny base Tuliara inona zavatra nitranga tany amin'ny QMM inona zavatra mitranga tao amin'ny inona nahafaty an'ireny olona tao be oririka teto Antananarivo reny de tsy de tena ilaina loatra le accès à l'information rehefa misy ny lehibe impanohitra zay mihitsy ny asan'ny lehibe impanohitra de mametraka fanontaniana tsakijanona amin'ny gouvernement momba ny hoe nanahoana ny recrutement mpampianatra nanahoana ny tsy fantatro inona daholo ny zavatra rehetrarehetra azo antaniana ny agoa ve tapitra ny douane ve niakatra zany rehetrarehetra zany raha ohatra zany manao ny asa andro olom-boafidy ireo solom-bavambahoaka ireo a tsy de tena ilaina loatra io accès à l'information io fa matoa mila an'io a tsy manao ny asany zany zay mpanao politika zany hoe tsy apetraka amin'ny gouvernement amin'ny mpanatanteraka zany a na izay mpanolotsaina hoe inona avy ny tena marina ahoana fomba fangararana amiditana an'ity de zay le izy fa raha ohatra samy manao ny asany daholo ireo a tsy de tena ilaina le hoe accès à l'information nisy tena mbarantoavina ty hoe manao ny asany hoe zany lay mpanohitra anteny meram-pirenena resantsika avy eo mpanohitra amin'ny ankapobeny mihitsy afaka fa nitoavina miaraka moa zay zany le izy matoa zany mbola mila an'le accès à l'information matoa zany mbola tsy afa-po ny olona mbola misy ezaka be ataonay izahay izahay mpanohitra mamotsopotsitra manontany manadiady miinterpeller an'ireo mpanatanteraka ireo satria any ange le secret any le tsy ambaratelo any hoe manahoana ny hoavy zao ny fantatro hoe ny azay oa de hoe ny agoa zany zao malaza zao nosy malagasy ohatra azo resahana hoe fa inona marina le izy tsy tokony secret zany a fa tokony resahana mihitsy ohatra ny any andafy a ao amin'ny parlement français de nresahana mihitsy a momba ny tromblin de mahafantatra daholo misy tatitra na rapport misy an'izany zany hoe matoa zany mbola tsy fantatra daholo mangarahara eto a tena marina mihitsy misy ezaka tokony ataonay mpanohitra nambaratongony isaky ny commune isaky ny province moa zany tsy misy fa ao anatin'ny assemblée nationale de tokony manadiady hoe ahoana daholo ro dossier rehetrarehetra mafanafana amin'izao fotoan'izao andreo
le dossier mafapana mantsy amin'izao fotoan'izao lasa ohatrany hoe takona anaty resaka polémique ataona mpanao politika everina fa hoe olona ambony misy an'izany zao ty resaka ampamoaka nataony manam-boninahitra ambony teo anivon'ny hôpitaly miaramily ty takony any amin'ny hoe resaka mahasarim-bavy sy ny mahabeozatra le zavatra nefa zavatra toy ireny zany ilana fanadiadiana na nareo mpanohitra mpanao politika raha tokony hanokana zany ny parlementaire tokony hanokatra enquête parlementaire ny mpitsara tokony hanokatra fanadiadiana mahakasika ireny hoe aiza marina ny tena hoe misy kolokolo manoloana an'ireny zany fa hitantoavina zany ireny zavatra toy ireny le tan'le ady hevitra mihitsy zany no tsy any am'loaniny tsy hidirana zay ataon'ny tsirairay any an-tranony ihany fa le raharam-pirenena ny tokony atao mazava tsara hoe ahoana fandehany de mbola diso zany zahay mpanao politika zany aloha raha ohatra hoe mbola varina amina zavatra tsy de misy ilana azy fa matoa misy an'ireny miaramila mivoaka reny koa zany de le système mihitsy zany mipotika zany hoe le miaramila io zany tsy afaka miteny tsony ao anatin'ny rafitra misy azy de voatery izy manao vidéo manao podcast de mamoaka manao ampamoaka tahaka an'ireny misy marina angamba teneny misy diso ny tokony tenenina de tokony makarany andraiky hoe ahoana tokoa ary zany fa fampiapahangeto fa ny mahatonga an'ireny aloha zany mahatonga reny ampamoaka reny aloha zany de zay le rafitra amin'izao fotoan'izao zany tsy mandeha amin'lohan'ny intsony na amin'ny mpitondra na izahay mpanohitra zany hoe misy asa tsy nataonay mihitsy ao zany misy ena maso ao misy tsy mifampiteny ao misy akafinafina ao misy mifampijerijery hoe zay manana dossier de tsy avoakanay zay manana dossier de tsy avoakanay fa tsy normal mihitsy reny ampamoaka reny raha ohatra ka misy rafitra teto amin'ity fireneny ity fa tsy mandeha mihitsy zany ity fireneny ity matoa fanenjika ohatran'ireny mahakasika ny hoe rafitra miady amin'ny kolokolo indray zany fametrahana tantandalàna ihany koa izy ireny ambany fihiny ministera ny fitsarana moa mazava ho azy izy ireny manao hoana zany fa hitantoavina le hoe fitsinjarana ny rafitra eto Madagasikara ny rafitra mpanatanteraka ny rafitra mpanaramaso mpanao lalàna ary ny rafitra mpitsara amin'ny humaniste écologiste aloha dia fandanimbola meopapana ary tsisy ilana azy mihitsy reny hoe Bianco sy Samifine sy reny zany tena hoe fandanimbola ary fantatra ngefa hoe tsy nahomby le izy niembotra foana ankentsika tsy fantatra inona mbola naovana an'io ny tena marina de hoe tokony asan'ny fitsarana zany manana ministera ny fitsarantsika indrindrindrindra hoy manana ministera fanabeazantsika tokony mampianatra hoe tsy manao kolokolo any am-pianarana mianatra hoe tsy manao kolokolo ny tena lozany de hoe ireo be diplôma mihitsy ane amin'izao le be diplôma mihitsy amin'izao no manao kolokolo sanatria vava le dokotera mihitsy any amin'ny hôpitaly makakely le polisy eny amin'ny sisin-dalana makakely le mpampianatra mamparamalelo mihitsy nke zany le mpampianatra mampandovolana le mpianatra satria tsisy andamin'ny tentsony le miambina baka le miambina BPC de ameny le mpiankizy volany le mpampianatra ameny ray aman-dreny volany le mpampianatra hoe io mba embeno ny zanakay fa mba fampicomprendre tsika zany hoe le be diplôme mihitsy amin'izao zany tena mampalahelo mambotry an'le firenena zany zao anisany tamin'ny 72 ihany koa ady tamin'izany hoe corruption tamin'izany efa nisy ny corruption hoe ahoana arany no misy kolokolo be ohatran'izao de zay zany mampalahelo izy fa lasa le élite le mpitondra firenena indray no mambotry an'le firenena de tena mazana be izy raha miainy zany zavatra zany mahakasika ny resaka demokrasia ny tiako resahana afara ny Madagasikara de nisany ao anatin'le firenena demokratika tena miatra tokoa ve zay demokrasia mantsy de samy manana ny famaritany azy ihany koa ny eo amin'ny mpanohitra ny any amin'ny mpitondra samy manana le hoe fanehoan-kevitra ireo fa ahafahana milatsaka mandray anjara amina fifidianana sy ady hevitra eto amin'ny firenena tena malalaka amin'izay demokrasia vai tokoa ve Madagasikara raha fahitantoavina tena mbola lavitra aloha tena mbola lavitra mihitsy zany hoe fahafahana miteny ankalalahana aiza venao anao 1er mai de atao daholy zay tsy rotsahan'ny olona eny an-dalambe atao daholy zao argument rehetrarehetra zao isaky misy zavatra zany de matahotra be de mamoaka basy de mamoaka herim-pamoretana de tena le izy kosa aloha tena teo zao ny seho hita ty de hoe tsy misy mahazo mijorojoro eny amin'ny lalana mitondra pancarte ahoana kosa ary zany zavatra zany nge tena
tena mazana nge zany tsy ohatrany hoe tsy rentsika zany satria tsy miditra amin'ny sakafontsika zany a amin'ny vary isan'andro zany a fa rehefa tapaka ny jiro a de migrevy ihany ry andotam-penaka migrevy ihany mandoro pneu ihany ry itosy a de zay zany le izy le maharary an'le vahoaka ny resantsika tamin'ny voaloha le maharary an'le vahoaka no hitsanganany fa tsy mitombo mihitsy le revendication tsy mitombo mihitsy le fitakina hoe le rafitra amin'ny akapobeny mihitsy neny tsy mety mila jerena mihitsy nenge le izy de zay zany le problème raha ny hoe fampitondrana tany amin'ny repoblika voalohany tany de nisy an'le hoe mahanitra sy ny mpanan-karena tany amin'ny école de médecine moa ny sehoan'izay trangy zay ary eo nahatonga ny mpianatra akatso ihany koa nitroatra tamin'ity etsipitaky ity eo amin'le fanaovana politika ihany koa ve zany amin'izao fotoana zao mbola misy an'le hoe merina côtier tsobolo ngitavolo mainty fotsy hitantsika moa fa nato fanoherana ara de nisy an'izay hoe ny présidensité zany no ndeha atao hoe ny solotenan'ny morotsiraka de andriamatora Valmana eto Antananarivo indrisy fa tena mbola misy an'izany tena mbola mikoty zay zavatra zay mampalahelo le izy fa zay tonga saina sy zay manaiky fa mbola misy an'izay fifanavana zay de tokony mivondrona hoe oka zay zavatra zay le izy fa le izy kosa le nefany na ny États-Unis na ny Allemagne arany de misy foana kosa aloha ny hoe représentation régionale ohatrany hoe rehefa milatsaka ianao filohan'ny républica'ny États-Unis de misy ny hoe balance ny ticket hoe misy avy any amin'ny atsimo misy avy any avaratra tatoato moa zany de misy mainty misy fotsy fa le zany raha anao an'izay tsy atao ntsony hoe ambaratonga le izy na hiérarchie fa hoe mitovy daholo fa mba asiana mpisolo-tena ny avady tsy averoa fa tsy asiana ntsony hoe iza ny ambony iza ny ambany ohatran'ny zavatra niainana hatramin'izay tsy azo hidivirana zany io resaka représentation régionale io na quota régional io fa tsy atao intsony le izy hoe iza no ambony iza no ambany fa hoe marina kosa aloha hoe tokony mba misy avy amin'ny lafivalon'ny États-Unis na lafivalon'ny Allemagne na lafivalon'ny Madagasikara na lafivalon'ny Frantsa le izy na ny Maurice koa de ohatran'izany resaka mampalahelo fa na ny Maurice de ohatran'izany hoe misy ny créole de misy ny hindou de misy ny musulman de misy ny sinoa de mifanamboatra ry zareo de miaraka mitondra fanjakana ry zareo zarainy ny seza milamina firenena mandroso matetika io isehoana olana foana le hoe tsy mety hoentina merina tsy mety hoentina côtier ahoana zany hoe afahana miala amin'izay samy malagasy iray tsika de zay zany no anaovana azy ajanona mihitsy aloha le hoe hiérarchie fa mitovy daholo rehefa malagasy zany nanisan'ny ny divany 72 ihany koa de hoe mitovy daholo fitoviana fiadina tsaranga fanjakan'ny madinika tsy mifanitsaka ntsony zay zany tena tanjona zay ny tena tanjona am'le tam 72 zany eo amin'le hoe resaka politika indray ny politika ampitantanany filoha Philbert Tsirana azo lazaina fa nanan-karena ny malagasy azo lazaina fa sopotry ny fambolem-bary ihany koa i Madagasikara tamin'izany fotoana zany amin'izao fotoana zao ara fahitany toavina mahay mpanao politika azay hoe resaka fampandroana hoentin'le filoha ny fandimy teto Madagasikara taorian'ny roa fitopolo zay ady hevitra mihitsy izy io hoe niakatra ve ny farim-piaina malagasy tamin'ny filoha Tsirana ny tena marina aloha rehefa jerena ny antontanisa tsy hoe niakatra le izy fa tsy nidina zay ngambany de hoe vita ny fanjanahantany de tsy nidina be ny toe-karena zany hoe amin'ny teny frantsay le izy de hoe il a géré la maison zay le zavatra fa tsy hoe niakatra be ny farim-piainana fa farim-piainana malagasy dia efa tena nanahirana ary efa tena ambany be foana hatramin'izay ny zavatra tena nitohina ataon'ny roa amby fitopolo koa zany akoatran'le resahako teo de hoe mitaky zany hoe fanagasiana ny fitondrana miaramila ny fitondrana sivily fanagasiana ny programme ampianarana fanagasiana ny vola de Didier Ratsiraka raha manatsoa moa zany nanomboka an'ilay izy de nitoizany Didier Ratsiraka de nanomboka tamin'ireny tsika lasa nanana ny volantsika na ny franc malagasy satria taloha tsika tsy nanana banque centrale fa banque d'émission fotsiny ny diplôma taloha dia vazaha fa nanomboka tamin'ny raha manatsoa sy Didier Ratsiraka zany sy Ratsimandrava dia nanana diplôma malagasy amin'izay ny anjerimanontolo tany Akatso nanana miaramila
dia nogasina daholo amin'izay a fa tsy feno frantsay ny tao amin'ny fiadidinan'ny repoblika zay mbola frantsay moa ny général Bokino mbola tao a ny directeur de cabinet mbola fotsy a ny gouvernement mbola feno vazaha de teo zany ny malagasy a indrindrindra nitaranaky ny MDRM no nitako hoe aleo izahay malagasy amin'izay aleo tsika malagasy amin'izay a no mitondra ny firenentsika fa ok'izay a ny fanjanahana tamin'ny endriny vaovao de zay zany a no mahatonga Didier Ratsiraka koa antsoina hoe rain'ny fahaleovan-tena faharoa na père de la deuxième indépendance araky ny fijerin'ny mpahita tara azy moa dia teo zany nanomboka ny fanagasiana indrisy rehefa nitondra ny malagasy dia nitotongana ny toe-karena tsy nahavita ny tatana firenentsika gasy daholo a na mpampianatra na nytale général ny orinasa natao a na fampiasam-bola fa nefa de tsy tafavoaka mihitsy ntsika nanana an'izay ampipo zay zany tsika hoe malagasy hoe mahavita mitondra firenena tena nitotongana nefa le izy ny zavatra tsara fotsiny de efa nanandra antsika zay zany aloha nanandra ny Didier Ratsiraka fa tsy nety le izy zany mo le olona nitolona tamin'ny 72 koa elaela tateorina vao nahazo fitondrana zany hoe ohatrany hoe Monjajao na Manandafrakotoniri na Andriamanjatory Sara moa tsy nanao 72 fa nahazo fahefana izy tateorina satria nitohy tao amin'ny CSR ny asany a betsaka ihany iny asa Rakoto lasa ministre Gisèle Rabesahala zany hoe nahazo fahefana fa tateorina ary indrisy fa tsy tena nahomby le ady tamin'le tolona zany zay hoe resaka fitakina tolona izay a ny divany io tany amin'ny taona 2020 tany ohatra le hoe tsy mila filoha manana sopirenena vahiny tao anatin'le hoe fialana amin'ny frantsay mihitsy zany tao aorianan'le hoe fahazona ny fahaleovantena no azo lasaina hoe nanaiky ny vahoaka malagasy ny fitsapika vahoaka hoe mbola eo ambany fiain'ny frantsay Madagasikara tao aorianan'ny 2020 ny ady amin'izay tsika le hoe nandroaka an'ilay frantsay manaonao zany hoe alantsika tanteraka amin'le hoe frantsay raha tena hoe izay tokoa ny takina mbola tsy tafida zany le tolona 2020 ny misy eritreretra tokoa hoe tena tanjona tamin'iny de hoe androaka amin'ny frantsay hiala amin'ny frantsay fa misy koa le hoe andao hitovy amin'izay hitovy lenta amin'izay ny malagasy sy ny frantsay satria tena mazava kosa aloha fa natao ambany zavatra amin'ny malagasy de eo zany ny hoe mandroaka frantsay fa eo koa ny hoe tsy mandroaka frantsay fa mba mitovy tatana de zay zany le ampipo ny mpitondra tamin'izany fotoana zany hoe tsy hiaraka amin'ny frantsay fotsiny tsika ohatrany nataon'ny président Tsiranana fa mba hiresaka amin'ny sovietika mba hiresaka amin'ny Korea Avaratra mba hiresaka amin'ny Saddam Hussein mba hiresaka amin'ny Kadhafi mba miresaka amin'ny Inde miresaka amin'ny Sinoa de zay zany ny tanjona tamin'ireny hoe hiverina hiakatra ny lentan'ny mahamalagasy eo amin'ny sehatra iraisatỳ pirenena fa tsy hoe rehefa manao varotra anao de tsy maintsy mandalo frantsay mindrambola anao de tsy maintsy mandalo frantsay hianatra anao de tsy maintsy mandalo frantsay mandrara ianao de tsy hitsabo tena ianao de tsy maintsy mandalo amin'ny frantsay zay zany le adika marina tokoa ny teneninao hoe misy anakiroa fomba fijeriny anankiray de mandroaka vazaha tsy mila vazaha de misy ny hoe mba mitovy lenta amin'izay mitovy zoa amin'izay de miverina amin'le resaka article 42 tsika hoe ny tena olona tamin'iny nge le lalàna malagasy mihitsy no nilaza hoe very ny nationalité ny zoam-pirenena malagasynao rehefa mangataka ianao ka mahazo zoam-pirenena hafa hoe miverina ve ny tolona io moa zany samy mandinika an'izay fa somary tsikaiky any aloha le izy hoe manana filoha hafa ny filohantsika ahoana zany le hoe anohizana ny tolona raha ny fahitany toavina mpanao politika teoriana azo lazaina fa efa vita zany ny tolona nataon'ireo ray aman-dreny tany amin'ny taona 2020 hoe resaka politika zay ahoana no anohizana an'izay hoe ananan'ny Madagasikara tena hoe mahizy azy zay fotokevitra ara-politika ara-pampianarana sy ny hoe ara-toe-karena fa tsy miankin-doha amin'ny any ivelany ny voalohany aloha zany dia tokony mivondrona aloha zay mitovy hevitra tamin'ny 1972 zany hoe zay ireo rehetrarehetra manana le soatoavina ny resako tona le valeur rehetrarehetra reo hoe fitoviana tsy misy ngetroka tsy misy mahitahita tsy misy hoe ambony ambany merina ny côté ny sonoana ka reo aloha zany mila mivondrona satria misy malagasy tokoa aloha de mbola misy mieritreritra hoe fanjakana de ray aman-dreny ny mpifoan'ny repoblika de ray aman-dreny normal lenao raha ohatra hoe manan-karena be misy ny vahoaka madinika misy ny valala tsy mandady arona misy ny olona ambony mbola misy malagasy be deaibe manaiky an'izany de reny aloha zany afaka mivondrona any fa le manana 72 tokony mba mivondrona ihany koa ny faharoa de hoe mila miverina manao politika tsika mila miverina satria ny politika de mitatana ny Madagasikara raha jerenao zao roa mifitipolo ny resaka dia mpianatra ny nanao politika amin'izao fotoana zao
rarana mihitsy ny mpiandratsy anao politika aza manao politika fa ratsy ny politika raha mijery ianao tsy azo anaovana politika ntsony any amin'ny université any amin'ny anjerimanontolo tsy azo anaovana politika ntsony any amin'ny UPP tsy azo anaovana politika ntsony any amin'ny lycée nefa taiza moa 72 tao amin'ny université Charles de Gaulle tao amin'ny lycée technique Alarpy zany hoe atao mihitsy zany zay tsy anaovan'ny mpampianatra manao politika tamin'izany mpampianatra daholo na Manandafy Rakotonirina na Germain Rakotondrainy amin'izao fotoana izao dia hoe mpampianatra tsy mahazo manao politika ny sekoly tsy mahazo anaovana politika na any Harvard ary tompoko dia misy manifestation na meeting na sit-in hoe manampy ny Palestine manampy ny mahantra amin'ny Afrika progressiste aty Madagasikara ny olona be diplôma mihitsy no rarana tsy hanao politika za sara resantsika rehefa mpanao gazety satria 3 meta ato fa natao mihitsy zany zay tsy hanaovan'ny olona politika naratsiana be loatra ny politika nefa 72 dia tena hoe ndao daholo anao politika andao daholo hitolona fa le mpanao politika efa mpanao politika no alao avahana fa tsy atokisana zany hoe zay zany le zany mila miverina mihitsy mivondrona aloha zay mitovy hevitra dia avy eo mivondrona ihany koa manao politika daholo na iza raha tsy zany tsika tsy ho tafavoaka eto mihitsy le hoe politika mihitsy ny sao de verina ho ratsy fahitana le fanaovana politika mantsy ankehitriny resako zay miresaka anteo aloha ny hoe olona mifanopa olona mifanenjika olona tsikera fiainana manokana zay le resaka politika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ary manahoana ny fahitan-toavina le hoe mety anarenana an'izay fanaovana politika zay raha mitata amin'ireo andreo zoky tany aloha zay azo lazaina mpianatra izy tamin'izany fa amin'izao fotoana izao izy efa mpisehatra ara-politika matiana ny akamarony efa nitondra teto amin'ny firenena avokoa tena naratsiana mihitsy ny politika tena nipotehina mihitsy ny politika ary farany teo zao ny préfet de police teto Antananarivo dia milaza hoe ny syndicat hono dia tsy tokony manana roy tsy tokony affilié tsy tokony akaika amin'ny antoko politika zavatra ohatran'izany zany tena mamotika mihitsy satria tena diso mihitsy zany ny syndicat zany tompoko eran-tany dia manao politika ary ny syndicat rahany no mamorona antoko politika raha raisinao fotsiny ny ohatra tsara indrindra dia Angleterre ny syndicat ampiasa mihitsy no nanangana ny antoko mpiasana ny parti travailliste na Labour Party dia tena hoe misy fifanarahana mihitsy amin'ny syndicat sy ny antoko hoe ireo rehetrarehetra candidat amin'ny antoko dia hananan'ny syndicat zo ilaza hoe iza natao candidat tafakarana amin'ny 50 isan-jato mihitsy ny hoe candidat tompoko avy amin'ny syndicat malaza be amin'izao fotoana izao Frédéric Ebert satria roany izy tsy roany izy hoe fa andeha izy zany Frédéric Ebert zany dia syndicaliste mpanao politika ary filohan'ny repoblika Alemana lany ara-pomba demokratika zany hoe ny syndicat mihitsy no nifidy azy ho filohan'ny repoblika amin'ny fomba ahoana moa ny ilazanao hoe tsy mahazo manao politika ny syndicat fa tena sitrapon'ny mpitondra mihitsy zany ame aloha fehivava ny mpanao politika sy ny syndicat tany Roumanie moa Solidarnosc dia tena nandrodana mihitsy fanjakana communiste nandrodana mihitsy Solidarnosc zay syndicat dia zavatra ohatr'izany zany mampalahelo satria ny be diplôma ankehitriny mihitsy reo bac plus 91 reo mihitsy no tena milaza hoe tsy mahazo manao politika ny syndicat tsy mahazo manao politika fiarahamonim-pirenena tsy mahazo manao politika mpanao gazety tsy mahazo manao politika ny mpandraharaha tsy mahazo manao politika mpiasa-panjakana tsy mahazo manao politika ny mpitsara tsy misy nizaniza ntsony mihitsy afaka manao politika dia izay no mahatonga an'zareo manina moa zany mitondra tsy ankalalahana be ohatran'io zara raha misy sa mijoro ny fanaovana politika koa dia ity hitantsika zany zao fa misy migrevy any Sakaty migrevy any Bastuliar tany Vatomandry renao ny député Sofia Ratsiraka misy an'le colonel amin'izao fotoana izao ty ny mpampianatra PDB ny syndicat nisy anankiroa voan'ny didi-pitsarana mavesatra dia mavesatra 3 ny olana amin'ireny zany dia misaratsaraka ry zareo tsy samby vondrona ry zareo fa mandeha tsirairay ka rehefa mandeha tsirairay dia migadra tsirairay eto dia maty tsirairay eto ny afinao fa tsy mahavita mitolona miaraka satria raha vao mitolona miaraka mantsy dia politika nefa raha vao politika dia ratsy ny mpanao politika dia lazana hoe mpangalatra be kolikoly ny sefafi moa dia milaza mihitsy hoe imbécile ahoana moa ny fomba anaovanao politika ahoana moa fomba andehananao mifidy raha ohatra hoe le candidat lazanao fa ratsy mpangalatra mpamon'olona mpanao kolikoly dia rahariny be raha ohatra ny olona nifidy anay ambany be ny
fandraisana anjara na ny taux de participation satria iza no adala andeha hifidy a nefa le olona aratsianao ny fiarahamonimpirenena dia mana ratsy isan'andro anay mpanao politika hoe ratsy amin'ny fomba ahoana mo ny fomba hitaritanao olona hitolona raha ohatra ka aratsianao le olona dia izay zany le mahatonga an'le hoe fomba fanaovana politika fanontanianao teo hoe maninona le izy a no potika tanteraka mihitsy ny firenena dia tsy misy hery-tsony tsy misy hery velona tsony a matanjaka akoatra amin'ny hoe inona moa fahefan'ny vola moa zany raha horesantsika tia zay ny tena olana azo lazaina misy foana le karazana teny kely ataona filoha-pirenena resantsika mitondra rehefa le eo amin'ny fahefana izy tamin'ny filoha tsiranana nisy an'le hoe tsakitsaky zato arivo nisy ihany koa le mandanjeriko ny tariny eo ihany koa le hoe tsapao ny herinao amin'izao fotoana izao mandeha ny resaka hoe mahasarom-bavy mahabeozatra sy ny tariny reny zavatra rehefa tsy afantaran'le hoe faharefona zany eo amin'le hoe mpitondra fa miandro fotsiny izy an'izay zavatra miseho zay mihitsy le izy zany a zany hoe mitondra ianao a mandra-pionganao zany eto Madagasikara tsy manana bazy mihitsiny zany tsy misy olona mihitsy zany ao anatin'le antoko politika fa de hoe manam-pahefana de ataoko aloha zay hijanonana eto a fa le olona miaraka amiko raha tsy fantatro hoe iza ny fomba imetarana an'izay a da andrefesana an'izay a de izay zany ny voalohany hoe nanahoana ny olona mpifidy ambany be ve ny tany fandraisana anjarany nay zao farany teo a hitanao fa tena 30 izy teo ka 38% izy teo a ny bentanana eraky ny Madagasikara latsaky ny 30% eo ny fidy azy a de hitanao zany iny aloha zany maritra voaloha maritra faharoa de hoe misy olona avy any anatin'ireny antoko politika reny misy mpikambana ve reny ao anatin'ireny syndicat reny misy mpikambana ve reny syndicat reny ny tena fanontaniana zany de hoe manana compte en banque ve ohatra izy reny a de mando cotisation ve na latsakemboka ve le olona hafa mantsy le miorakoraka ao amin'ny Facebook a hafa le mitabataba fotsiny hoe zay manana base fa ny tena marina manana mpifidy ve nareo azo isainy zany ary otrinina ny compte en banque nareo zany hoe firy ny olona ao anatin'ny syndicat nareo na ao anatin'ny antoko politika nareo zay zany ny tena ahafantarana ny lanjan'ny antoko politika anankiray ka raha ohatra le mpitondra miteny hoe tsakitsaky zato arivo a raha ohatra izy miteny hoe tsapao ny herinao a sy ny sisa dia na izy koa raha zany tsy mahatoky tena firy ny tena mba hoe olona ao anatin'ny mapara firy ny tena mba olona ao anatin'ny team firy ny tena mba olona ao anatin'ny humaniste écologiste renay moa zany firy zany mahafantarany hoe tanjaka